Vatimpana etni pasteur Barbier Christina. Jehovah hanome hery ny olony, Jehovah hitay ny olony amin'ny fiadanana. Amen. Ivavaka isika. Andriamanitra rainay io, mideranao zay manome voninahitra ny anaranao satria tsara tokoa ianao, mpanao ny tsara. Mankasitraka amin'ny famindramponao mbola nazahoana izao tombonandro mpahavelomana izao, na dia maro aza ny zavatra maro samihafa rehetra mampiherikerika anay amin'izao tany izao. Ny velam-pandrika alefan'ilay ratsy izay tsy mikatsaka ary tsy mitady ratsy ny anapodika anay. Kanefa kehitriny kosa zahay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao dia nivoaka ho mpandresy nomenao ity maraina ity. Koa dera laza no asandratra eo anao, dia Andriamanitra tsara indrindro avy-toerana ianao kanefa dia iva fijery raiso ho fanomezam-boninahitra ny anaranao, ny fiderahana sy ny fisaorana tonony amin'ny anaranao masina, manao hoe masina, masina, masina Jehovah tompony maro, eniky ny voninahiny ny tany rehetra. Amen. Misaotra Jesosy fa indro koa ianao hanome sakafo mpanay ho anay mba hanatanjaka ny fo sy fananay reradreraka, ary indrindra ihany koa hanoro lalana anay hatrany mba hizoranay amin'ny lalana mazava makany amin'ny Jerosalema vaovao, toerana zay efa homaninao anay, miatra fahoriana, miatra fizaham-toetra amin'izao fiainana izao. Dia mitenena Jesosy fa tsy ny mofy ihany tokoa no iveloman'ny olona ho ianao, fa ny teny rehetra izay loky ny vavan'Andriamanitra, koa ny fanahanao masina no hitaridalana hanazavan'izany. Fanahanao masina ihany koa hikasika ny fo amam-pananay tsirairay avy, handraisanay ny fahazavana dia ilay teny ny fiainana. Mankasitraka Jesosy mitera sy ny laza ho anao rery any. Aleluia. Amen. Izy irery no itokitsika na dia betsaka aza ny fahavalo. Za no fampahirezana ho zaraina amintsika amin'izao maraina izao, ka hosokafatsika ny soratra masina ao amin'ny Samuela faharoa, Samuela faharoa toko 5:10. Samuela faharoa toko 5:10-17. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy ny teny. Ary Davida niakatra teny an-tendrombohitra Oliva ka nitomany teny ampiakarana, ary nisaron-doha sady nandeha tsy nikiraro. Ary ny vahoaka rehetra izay nanaraka azy samy nisaron-doha sy niakatra ary nitomany teny ampiakarana avokoa. Amen. Ray masinao, mana masinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Raha mamaky ary manasa antsika hamaky an'izao tantara izao, raha misy fotoana isika riavana, Samuela faharoa toko 5:10-17. Tantara tena mampivarahontsana izao, satria dia voatery nandosotra ny zanany naterany, atao hoe Absaloma i Davida, satria dia izao zanany izao dia ny fofo ny ainy haka ny seza fiandrianana. Ary dia tao anatin'izany koa ny fiombany namany Davida akaiky an'ilay zanany tamin'ny teti-dratsy izay nataony, dia ity namany akaiky atao hoe Ahitofela ity koa dia mitsokombakomba amin'izao zanany izao. Voatery niala tao Jerosalema ary Davida mpanjaka, ka dia nitomany izy teny ampiakarana araka ny teny enitsika teo. Fotoana sarotra, tena sarotra ary tena nampangorohoro ny fony Davida izao fotoana ny lalovany ampandrosirana izao, satria dia ny zanany izao ny namana akaiky no nivadika aminy. Zany riavana no vokatry ny tsy fitiavana, vokatry ny fialonana, vokatry ny fitiavam-boninahitra. Raha ny zava-misy ety ivelana amin'izao tantara izao no jerena, dia toa hoe raha mahita ny fahorian'i Davida dia toa te ilaza hoe milaozan'Andriamanitra i Davida. Enoy ny fitarainany. Jehovah, akory
tory zato hamaroan'ny mampahory ahy. Maro no mitsangana hanohatra ahy. Maro no milaza amin'ny fanahiko hoe tsy manam-pamonjen'Andriamanitra. Hitantsika zany taraina ny Davida izany tamin'ny zanany sy izao namany Aitofela izao any amin'ny Salamo 3:1 ka hatramin'ny 2. Moa tsy izany koa moa ny tarainan'i Jesosy tao Getsemane havana alohan'ny hanamborana azy, alohan'ny hamatsiana azy. Fa diranovana loatra ny fanahiko sy toy ny efa ho faty. Marka 4:4-4:30. Raha izany no tarainan'i Davida tany am-boalohany, inona kosa no tena zavatra ny ankinany sy nandresy lahatra azy tao am-pony lalina tao? Enoy ny toy ny vavaka izay nasandrany. Kanjo ianao Jehovah no ampinga manodidina ahy, voninahitra sy manandratra ny lohako. Amin'ny feoko no iantsoako an'i Jehovah, ary any an-tendrombohiny masina no mamaly ahy izy. Mbola toy n'ilay Salamo 3 teo ihany zany, toko 3 ka hatramin'ny 4. Haika ry havana Andriamanitra no fefy miaro azy manodidina. Tsy namela azy ho latsaka ao anatin'ny fahafambaraka fa napitraka ny lohany. Na dia toa efa mikatona azy ny lanitra ka heverina raha ny zavatra nitranga izay lalovany zao tena hoe lavitra an'Andriamanitra Davida, izy kosa nahatsapa fa mamaly azy Andriamanitra. Voaro izy ao anatin'ny toromasony na dia nanenjika aza, fatratra aza ny fahavalony. Hoy izy mantsindray hoe izao nandrika natory, ny fo aho satria Jehovah no manoana ahy. Tsy atahotra olona analinalinao izay milatsaka manodidina hamely ahy. Salamo 3:5 ka hatramin'ny 4. Feno fahatokiana Davida, na dia manodidina azy aza ny loza, mbola manamafy izy fa ny tompo ihany no mamonjy sy tompony ady, ka afaka mamonjy sy mitay ny olony. An Jehovah hozy izy ny famonjena, ho an'ny olonao aneny fitahianao. Ry havana malalo, ry havana malala izay mandiady sarotra amin'izao andro farany izao. Tsy fantatro izay mety lalatsarotra lalovanao ankehitriny. Tsy fantatro izay ranomasonao. Tsy fantatro izay tebotebonao. Tsy fantatro izay tarainanao andro manalina eo anatrehan'ny tomponao. Ozy Andriamanitra, tsy miova izy. Tsy miova Andriamanitra ry havana. Mbola azoko sy azonao antsoina ao anatin'ny fotoana sarotra izy. Izy irery any no afaka mamonjy amin'ny alalan'i Kristy Jesosy izay zanan'ilay tokana nandresy ny fahafatesana. Hoy izy mantsy tamin'ny alalan'ny mpaminany Isaia 4:5-4 hoe nitondra ny aretintsika tokoa izy, nivesatra ny fahoriantsika izy. Antsoy aho ny tompo amin'ny andro fahoriana, dia hamonjy anao aho ka hanome voninahitra ahy ianao. Ny mino izay manana fiainana mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, nefa mety hisedra fahoriana sy fanoherana, dia afaka miantso an'Andriamanitra amin'ny ampahatokiana tanteraka izy, fa hanampy azy tokoa ny tompo araka ny fikasany raty eo. Ny mpino izay tena miantso marina an'Andriamanitra ry havana, ary maharitra manantena azy amin'ny fahatokiana tanteraka, ka mino tanteraka fa mihaino izao Andriamanitra tompony maro izao, dia afaka mandry ka matory tsara tsy amin'ny mpanahiany izy. Hanoana azy Andriamanitra ka handrotsaka ny fahasoavany aminy izy, na dia matory aza ny mpanompony. Mila olona Andriamanitra ankehitriny. Mitady olona Jehovah ankehitriny. Mitady olona ny tompo. Mila olona hatoky azy, na dia betsaka aza ny fahavalo. Ankehitriny anefa dia raha malala betsaka ny mpino miravoravo-tanana ka mihemotra amin'ny finoana, mihena ny finoana satria dia matahotra fahavalo, mangorohoro ny fahavalo, ary dia
ngozongozona ny finoana betsaka dia betsaka miala amin'izany finoana izany. Fa i Davida kosa tsy vao amin'ny tantara izao ihany izy nienjeny fahavalo, fa raha nienjeny fahavalo indray koa izy tany amin'ny salamtany milaza: Jehova ozy no fahazavako sy famonjena ho ahy, izy zany no hatahorako. Jehova no fiarovana mahafoany aiko, izy zany no angovitako. Davida, raha manantona hahihinana ny nofoko ny ratsy fanahy izay fahavaloko sy rafilahiko, dia izy ihany no tafitoina ka ho lavo. Eno hoy Davida, na dia misy atokony mitoby hiady amiko aza, tsy hatahotra ny foko. Na dia misy ady miatra amiko aza, dia hatoky ihany aho. Mba ho izany koa ny ry havako malala no holazainao manoloana ny fahavalonao. Eto ny fahavalo tsy olombelona. Eny fa na dia endrikendrika olombelona aza izao zanaky Davida izao, fa ilay ratsy dia tsy izy izany fa ilay Satana. Tsy mikatraka ratsy ny hanapotraka, hamely ary hamono. Fa ianao kosa manana ny Kristy Jesosy, hatoky hatrany ianao, ho andry faizay ianao, ary tsy hatahotra ny loza ianao, satria Jehova ny ao aminao. Ny rany Kristy Jesosy nalatsany teo amin'ny hazo fijaliana, nitondrany ny aretintsika araka ny voalazany Isaia teo. Izy no anao fefo manodidina ny fo sy fanahintsika, hiaro antsika amin'ny zanantsipika maro alefan'ilay ratsy, izay tsy mikatsaka ratsy ny hahafaty antsika tanteraka. Mahatokia ny tompo ry havana, fa izy rehefa tia dia tia ny azy hatramin'ny farany. Moa hitarindrindra va izy amin'ny mpanompony izay mitaraina amin'ny andro aman'alina? Tsy hitarindrindra izy ry havana. Ary hoe Jeremia hoe: antsoy aho, dia ho valiko ianao, ary ampisehoko zava-magaga sy sarim-patarina izay mbola tsy fantatrao. Eny, mitoko ny boky ny Hebreo hoe: aokary isika hanantona ny seza fiandrianan'ny fahasoavana amin'ny fahasahiana, mba hahazoantsika famindram-po sy ahitantsika fahasoavana ho famonjena amin'izay andro mahory. Tianao ny tompo havako, tena tianao izy. Manatona ny tompo, aza miravoravo tanana, efa tongotra ny zavatra rehetra, misy fetra ny zavatra rehetra, fa ny ratsy tsy maharitra mandrakizay, fa ny fahasoavan'ny tompo kosa maharitra mandrakizay. Mahireza ry havana. Aleluia, amen. Ivavaka isika. De raha laza no asandratra eo anao, ry mpanjaka ny mpanjaka, tompony tompo Andriamanitra mahery, tianay amin'ny fitiavana tsy mety levona ianao. Eny, na dia ahoarany tsy fantateranay, na dia ahoarany tsy fahamendrianay, tsy manao tsinotsinona, ny fahoriany ory tokoa ianao. Maheno ny fitarainana ianao, maheno ny fifonana ianao, maheno ny fibebahana ianao Jesosy, ary mamonjy anay amin'ny tanany fahavalonay. Da io ny tsirairay avy Jesosy, fa tsy mora zao fiainana zao tompo. Betsaka tompony Goliata izay mitady hamely, betsaka Jesosy ny Goliata mitady hapotraka sy hahafaty, kanefa tompo anio nasehonao fa tsy miova ianao omaly sy anio ary mandrakizay. Batanjao tompo, ny lohalika malemy, ny tanana miraviravy, atrakao ny loha mitanondroka Kristy Jesosy io. Manana niza moa zahay tompo, afa-tsy ianao tsy manana niza zay. Ianao irery no mpamonjy, ary tsy misy afa-tsy ianao Jesosy. Da io ny tsirairay avy tompo amakivaky zao tontolon'andro zao. Aoka lairanao soa sarobidy, hiaro anay amin'ny ratsy rehetra, hanome anay koa fahasalamana, hery tanjaka, afitanay miazakazaka, na dia enjeny fahavalo aza, na dia mitady ho vonoiny ny fahavalo aza izahay. Miohery zay Jesosy amin'ireny rehetra ireny, fa tsy leonay ireny raha tsy eo ianao. Fanahy-masono, fanahy ny faherezano, feno ianao izahay. Fanahy ny fatokina n'Andriamanitro, ka sio izahay.
misaotra Jesosy raisoary ny famonjena ny fitahiana ho tononona amin'ny anaran'ny Kristy Jesosy nandresy ny fahafatesana ary Andriamanitry ny fiadanana izay nitondra ny Jesosy tompontsika mpiandry ondry lehibe hiala amin'ny maty, mitondra ny rano fanekena mandrakizay. Izy ane hatateraka antsika amin'ny tsara rehetra anao ny sitrapony ka hiasa ao anatintsika izay hakasitrahana eo masina amin'ny alalan'i Kristy Jesosy. Ho azy any ny voninahitra mandrakizay. Eny, ampiboiboika reny rano ao amin'ny tendrombohitra mangadiady aho hoy Jehova ary loha rano amin'ny loha sahamaina. Eny hoy ny Tompo, aza matahotra ianao fa momba anao aho ary aza merikerika foana fa izao iny Tompon'Andriamanitra aho. Mampahery anao aho sady mamonjy anao. Eny, mitantana anao amin'ny tanakavanany fahamarinako aho. Ay anao ny Tompo. Ay anao mandrakizay. Manao kosa Kristy, Tompony Tompo, ry ilay mpiandry tsara. Anao ny saotra ny haja ny dera ny voninahitra ny hery sy ny fahefana. Anao efa hatramin'ny taloha izany, ho anao ankehitriny ary ho anao mandrakizay. Aleluia. Amen.